Salama daholo tsika, akory aby tsika, samby ho ino ty izy teo, hotahian'Andriamanitra daholo karakory, mbola tsara, tsaratsara tsy ambakainao zay andrina nataonareo zay, akory lalo izy nany amin'ny fandehan'le trano, ary nefa nasoroko moa ny poatratrika dia akory aby tsika. Somary fohifohy ihany satria manam-potoana tsika hiakatra ho any Analakely ihany rehefa avy eo, raha izay no ilazana azy. Bon, ny resakontsika androany dia aroatran'ny niainany marina za zany, merci beaucoup. Hiresaka tsika momba ny fivoriana tany amin'ny Sadeka. Miasamy be dia tsy misaraka mihitsy. Fivoriana tany amin'ny Sadeka ary hiresaka ihany koa tsika momba ny raharaha fitsarana Andriamatoa Mamy Ravatomanga any Maorisy zany, any ino Maorisy raha izay no lazana azy. Naizana zany tsy asoroko ny solomasoko efa tsy de mila anazy ty intsony tsinona fa bon, entrée en diocèse tena tsy mila azy. Naizana zany hiresaka ihany tsika am'le resaka campagne de dénigrement. Tokony ho fantatritsika rehetra zany hoe ary izany moa ny ilana an'itony fandaharana itony zany raha ny tena marina koa e. Zao za efa niteny ary tsy menatra miteny an'izany hoe za manohana ny filoha PRRM mivady, fa tsy manohana ny fitondrana. Zany hoe Ngara-Kotomalala zany tsy tompona andraikitra am'zay adalan'ny olona any anaty governemantany. Zao kosa nefany, za mahita fa misy minisitra 3, 4, 5 eo amin'ny 5 eo zany e. Tena merci. Ary tena appréciable ny vokatra mivoaka sy ny zavatra atao. En plus le olona zany tena, ce sont des gens qui dégagent une certaine humilité, d'une intelligence profonde, pertinente. Ilaina ao anatin'le fotoana tsy ilan'le malagasy an'le olona be zesta reny mihitsy, zay le hoe rehefa tahian'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra atao de omena Andriamanitra olona tsara. Ary rehefa matoky ny asany koa ianao de omena olona tsara. Mandeha ny campagne de dénigrement zany eo ak ny tiako hatongavana. Ampiadiana ny malagasy ho tsy tia frantsay. Atao mihitsy zany de zao zany de izy zany tena mampimery ireo olona zany de zao. Zazakely manao zavatra, tena hoe hita mihitsy hoe tanora vatony zany, tena hoe tena sady tsy mbo de nianatra firy, tsy mbo nianatra an'zany atao hoe stratégie zany na hoe ahoana ny fomba fanaovana stratégie hatongavana an'ity zavatra ity, fa de hoe ndao tsika hamorona an'itony fake tony de mamely ny frantsay de mody miaro ny fitondrana, de am'izay le fitondrana no potika vis-à-vis amin'ny frantsay. Zay le
Zay zany le soi-disant le mécanisme na le processus apetraky ry zalahy. De vakiana fotsiny. Ohatra zao hoe fatongavana Bruno Fuchs, présiden'ny commission parlementaire amin'ny resaka affaires étrangères zany. Fantatro tsara io olona io ary io olona anisan'ny tia Madagasikara. Tena fantatro araka akaiky azy. Olona roa izy nilasany fa ny iray tsy anjarako ny statuer ny qualitéany sy ny profilany. De ataony fanaratsiana hoe marary andoha mihitsy nga Emmanuel Macron ka miezaka mi-convaincre an'ny président na PRRM Mikael Randrinirina. Efa mazava ary tsisy mihoatra n'izay ary mbola nampinga ary isaorana ny asan'Andriamantrato. Nampino ny asan'Andriamantrato ary tany Moscou hoe ny diplomatie malagasy amin'izao fotoan'izao dia mifandray amin'ny rehetrarehetra fa tsisy hoe mikatona amin'ny varavarana rarahanina na rahanina. Mbola nasiany ngasy sy teny Randrianasony ny aiko moaly. Rehefa tonga tany ny reto parlementaire reto hoe izahay malagasy ary betsaka ny gaga amin'ny tenin'ny rahalahy sy teny hoe izahay malagasy dia mifandray amin'ny rehetrarehetra fa tsy misy an'izany hoe mihidy varavarana na mifampivavalo amin'ny hafa izany. Misy olona tsy mataty ny fahatongavan'ny ireny olona ireny any Madagasikara satria président na commission parlementaire des affaires pour des affaires étrangères zany, pour des affaires étrangères zany, c'est pas n'importe qui. Ça fait partie de la visibilité, de la bonne visibilité là, pour ito izy teo ho an'ny Madagasikara. Ary zany olona zany tsy mifandray amin'ny hoe Madagasikara irery ihany ao ka ho an'ireny le olona vendrana tsy hoe mba manao stratégie zany de stratégie vendrana be. Misillonné an'i Afrique zany olona zany, de ny tonga hatrany Dubai. Raha ohatra tsika handray fotsiny hoe ny kahany Afrika ny accompagner-n'izany olona zany ho tonga any amin'izany atao hoe reconnaissance internationale de Gabon voalohany. Ary tokony ho fantatritsika amin'izao fotoan'izao fa ny filoham-pirenena Mikael Randrinirina dia lasa mpinamana akaiky amin'ny Inga Olengy général filohan'ny Gabon. Inviteny manokana tany mihitsy ary mbola i-invité ny Olengy koa tsika, mbola maro ny filoham-pirenena mbola ho invitena amin'ity taona ity handalo aty Madagasikara. Isin'ny fiaraha-miasa ametrahana fiaraha-miasa samy tatsimo. Ka eo zany le fandanana amin'izay tatsimo zay ny exploiteny zalahy hoe tsy tia frantsay zao de raha ohatra zany ny frantsay tsy manana ny sampana manadiady an'ireny zavatra ireny de tafidy ao anaty kizy fa saingy zao à d'autres lesa ry zalahy hoy ny fitenenana. Ny olona marivo salosana ny tratranareo amin'ireny sy ny hoe fantatra nefa nareo ihany ekipan'ny Andry Rajoelina ihany ne manao an'ireny aloha tonga de izay azava. Mo dia présidence refondation nefa ny misy faiky anie le présidence refondation mandeha reny ao anatiny eo mody miditra membre ao ry zalahy. Fantatra hoe iza ny manao, iza olona iza de aiza ny toerana rehefa voasambotra ho anareo amin'ny zavatra tsy mety ataonareo amin'ny zavatra bonheur voasambotra bonheur hoy za zay de aza ary io zavatra io tsy non seulement hoe any amin'ny faiky any na any amin'reto olona tantanany Andriamatoa Andry Rajoelina na ireto olona mpanaovina an'ireny intox sy ny karazan'ireny créena an'ireny attitude honteuse ireny dia
andeha hatrany amin'ny andro radiolona de ohatran'izany koa. Omeko ohatra nareo rehefa avy eo fa de ho gaga nareo hoe zany ve le izy, asiako kafe kely aloha. Mety tonga am'zany ve? Iny mandeha ran'le campagne iny. Miditra am'resaka Maurice tsika iny Maurice. Fitsarana amin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Aloha zany tsy afenoko anareo fa mba olombelona ihany ny tena zany e. Mba olombelona ny tena zany mieritreritra hoe ary le olona malagasy ohatran'ny tena. Hoe maninona moa raha mba aty Madagasikara izy no tsaraina fa tsy Maorisiana no manao zavatra ohatran'io. Tsara fantatritsika ihany fa nisy ny kahany Gastro Pizza ary fantany tsara ny zavatra teneniko ty. Mbinina de olona farak'izay tsotra ary mbola tsy nahita ny Mbinina angambany raha fahitako azy tsy hoe mifoka sigara. Tsy mbola nahita anazy koa hoe nisotro toaka. Fa tam'zany andro de inona no tsy nanendrikendrehana ny Gastro Pizza tany Maurice ary natao mihitsy zay aleomonina azy tany Maurice satria tian'ny olona le zavatra nataony ary be dia be ny concurrent maorisiana tsy nahataty an'izay. Zany hoe misy an'izay jalousie zay zany entre ny maorisiana sy ny malagasy. Zay zavatra zay zany misy ka sy ataony bien Mamy Ravatomanga no ifaharan'io zavatra io. Zay angamba le valin'le hoe karma raha ohatra zay no ilazana azy. Fa na izany na tsy zany, ny hitako hoe ny fitsarana malagasy no tokony tsara na farafaratsy ny fitsarana frantsay no tokony tsara an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Zao no tiako hatongavana. Be loatra ny zavatra tsy mety ary zavatra mihoatran'ny lalàna ça a dépassé l'entendement hozy ny fitenin'ny vazaha zay nataony Ravatomanga par rapport amin'ity firenena malagasy ty. Ary ny Maurice anisan'ny bénéficiaire-n'izany. Fa naninona ny maorisiana no nangina hatram'izay? Tsy hoe vao omaly tamy 25 octobre nanao an'io nga Ravatomanga fa au moins efa nanomboka tany amy 2010, 2009, Bois de Rose. Fa maninona ny 2025 vao misy an'izay? Tsisy mahavaly zay fanontanian'izay. Fa za efa namaly an'izay tany amy taona 2020. Rehefa tapaka fa nasorona tao anatin'ny projet Vohibe na Volobe ny groupe Lafarge. Groupe Lafarge zany de anisan'ny matanjaka zany eran-tany. Ary groupe frantsay io groupe io. Nen'olona zany mahasarotiny azy zany hoe orinasa micréé. Marina fa misy scandale momba ny Lafarge. Mandeha fitsarana en bonne et due forme zany. Fa ny maha-Lafarge ny Lafarge dia tsy maintsy miaro azy ny firenena niaviany. Takany tsotra ataony nga andro radiolona. Misy an'izay le orinasa hoe PGM zay. Tokony naloa ny assurancean'ny olona io. Tena miala tsiny amin'ny teny an'ity firan'ny andro radiolona sy ny tariny fotsiny. Am'izao fotoana zao
bloquen'ny belge hoe tsy manaiky zay raha tsy paye io de nareo tsy menay ambassadeur. Zany le zavatra. Le fitondrana am'izao fotoana zao zany lasa voatery tsy maintsy mikaroka hoe ahoana ny fomba ireglena an'io. Tsy zavatra tsy vola kely fa vola be. Ohatrohatran'izany. Rehefa nasorona zany ny naisaka tao anatin'ny pool des investisseurs nanao amin'ny voly be, hanao amin'ny voly be, ny centrale hydroélectrique zany teneniko io. De hoy za tam'izay. Rehefa nanontany aho de hoe iza no nanana an'io de hoe niresaka tamin'ny Pablo dia tsy mifankahazo ny resaka fa vola be ny resaka de nalon'ny groupe Lafarge niataka. Zany zany tena hoe anisan'ny tsy fahaizana koa ao anatin'izany atao hoe business e. Iza moa no tsy mieritreritra hoe hoe za te hahazo. Na za ty ara mieritreritra an'izany hoe za te hahazo koa. Fa misy ny etika ary misy ny atao hoe norme. Vao miresaka an'izany groupe Lafarge zany ianao de ny comptabilité an'izany manaraka norme. Tonga de misy imposition zany hoe misy limite tsy azonao dépassena mihitsy. Misy impératif tsy azonao surpassena. C'est ce qu'on appelle comptabilité rigide. Samy hafa mihitsy ny hoe miresaka amin'ny mialatsiny amin'ny teny an'ity tompoko ialako tsiny hoe groupe action na groupe Henri Fraise. Reny mbola mahita fomba atao hoe atao an'izao ty de atao an'izao ty de maka ty de maka ty de misy azo mena am'ty. Fantatro zany. Fa ny groupe Lafarge zany impossible ny hoe iny ianao mi-exiger 50 millions de dollars de mivoaka amin'ny caisseny. Impossible zany. Vao ara-maso amin'ny microscope na amin'ny jumelle recherchenao ny comptabilité an'izany groupe Lafarge zany. Ary tsy anaky an'izany mihitsy ny actionnaire ao anatin'ny groupe Lafarge satria ny Lafarge koa raha tsy diso coté en bourse. De ahoana no manao 50 millions de dollars avao? Tsy fahaizan'inona zany. C'est du raquettage. Teo no nahitako zany hoe vity ty banky ty satria zay zany le zavatra nitranga. Ary za zao mihitsy nanoratra tamin'ny Andry Rajoelina. Ty zavatra ataon'ny laisany ty eo trop ty ataon'ny laisany ty fa laiza anao ina mifatin'ny laisany. Tsy groupe matanjaka anankiray na roa no mitaraina ao jereo Exxon ny lasa ao. Fa laiza anao inona mitady kiraro laisany amin'io laisany. Izy anga namaly. Tsy namaly izy. Nataoko émission publiquement horetany rendanitra rehefa tsy hamaly de nataoko émission hoe bon zao ny zavatra mitranga. Aza gaga raha misy an'izao rapitso. Ny eko henoko avany moa de hoe adala ifleurir akoto malalako Emmanuel Macron raha miresaka aminay raisin'ny Emmanuel Macron zay. Emmanuel Macron raha ho avy aty. Misy ohatran'ny zanako vavy zay moa de niteneniko mihitsy ndrio amela aho. Resaka ohatran'ny zanaka vavy io zany. Miala ndry aho fa hitaloha zao ndrio. Tsisy an'izany tonton. Tsisy an'izany tonton, tsisy an'izany ozy izy fa Emmanuel Macron ary anie miresaka be amin'ny mba mahay diplomatie ve nareo miteny io sy ny garana mba fantatrareo fa hoe inona ny intérêt-n'ny kity anareo. Any amin'ny tadipootran'ny olona mihitsy ny tapahanareo de inona zany. Sa naparately tonga de kitrena. Tiako atongavana de zao.
Fa maninona ny Andry Rajoelina ny Dubai no mipetraka fa tsy aty Frantsa? Mba nisy nanontany an'izany ve nareo? Ary raha tena mieritreritra ve nareo hoe ao anatin'izao zavatra mitranga izao, tena Maorisiana tokoa ve mitazona ny Nghiara Vatomanga? Fa naninona ny Maorisiana il y a 4 ans, 5 ans de cela nibloqué ny enquêten'ny PNF? Satria ve niova ny premier ministre de nosokafany? Fa matopatotra zavatra be dia be io. Aza adino fa io premier ministre io nogadrain'le premier ministre taloha de nanaovany-drahalahy fety. Pour lui, c'est une occasion de se venger actuellement. C'est un coup. Pour deux, on va dire. Et c'est pas tout. Kitikitika vodin-tsoavaly izy fitenenana izay na vy mamay. De tany Maorisy ny tratran-drahalahy. Raha ohatra manko ny aty Frantsa ny fitsarana takatakan'ireny lasa encombrant. Andry Rajoelina zany devenu encombrant pour la France. Mamira Vatomanga tsy mety raha ty ny tsaraina. Mais l'île Maurice est le bon site, le plus bon endroit. Ka za moa zany tsy niteny aleoko mangina rehefa ohatran'ireny tsy miditra polémika hoe ao anatin'ny zavatra any an-tsain'olona any no andeha interprétena hoe ho afaka izy, ho avoaka. Efa niomana ve faniry soa? Tsy haiko loatra le tsy fitiavana amin'ny faniry soa aloha de mampagaga sa raha misy ny olona tokony hiady aminy de za fa olona manao ny asany ve andeha hiediko? Olona namely ahy no io izy fa izy no nampiditra azy de za ndray ve hiady aminy? Na izy nareo faly na iza tsy faly. Manao ny asany izy. Nio nandeha le fanazavana vao mainka nihitatra ohatran'ny molotry ny sima ny accusation. Ary mbola nampin'ny FCC hoe tena manana profo mitombiny zay. Ary mbola tratra hoe tany anatina prison mbola miresaka amin'ny telefônina amina olona aty Madagasikara. Ary mbola mandeha koa ny resaka fa hisy olona osamborona any Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany. Rehefa mba hanatra ao ataoko nareo ampanoratan'ny olona fake reny. Fantatra anie ny identité anareo rehefa avy eo fa io tsy mivoaka io. Fa rehefa avy eo anao mangataka zavatra ery amin'ny ambasady ery na misy zavatra ataonao mifandray amin'ny international de tsy mipasy ianao. De lazainao fa mivitana ny tsy namely na Andriamanitra ny tsy tianao. Nefa ny zavatra ataonao tao aloha zavatra kely nampiditra 50 000 ariary no nampiteanao no avinao. Mba azonao an-tsaina ve ny zavatra nitranga tany Afrique du Sud? Ho avy eo manko tsika. Nandresy ny diplomasia malagasy. Ary tena arabaiko manokana mihitsy ny filoham-pirenena, ny filoham-pirenena Mikael Jordan. Mikael Randrenirina amin'izany zavatra zany. Zao teneniko anareo. Zay zany mba avantagen'ny tony fandaharany tony afaka miresaka amin'ny ananako ny numéro an'i Ravalomanana, ananako ny numéro an'i John Ramapani, ananako daholo ny numéro an'ireo.
Eny fa na ny vazaha eritreretinareo de haute importance ary ananako. De mba afaka manoratra de miteny hoe zao. Saran'Andriamanitra mamaly ny olona. Mba valian'ny olona kosa aloha za. Fa za zay efa depuis an'ny 1924 no nanoratra ho an'ny Andry Rajoelina farany. Ohatran'izay. Tam'izay nanoratra amin'ny farany. Non, 2024 moka azafady. 2022 mbola nanoratra tamin'ny Ngara Vatomanga mba hajanona ty zavatra ataonao ty. Misy farany ty zavatra ataonao ty. Nanoratra azy ohatran'izay any mampihavana ho any no teny. Ianao zany tsy tianao nefa ny zavatra teneko anao no marina. Izy anganamaly. Nanoratra ho an'ny Haingo aho, izy anganamaly. Haingo Rakotomihary zany. Niavina tanteraka. Toy zaho hoe narindron'Andriamanitra ny fony reto. Vao maika reto ilatsaka any akady. Izy manko rehefa tratran'izay ianao hoe arindron'Andriamanitra zay ny fonao sy ny sainao de tsy maheno inona ianao. Fa entin'ny miavona. Ty ny eglizy to. Même misy olona mibitsika aminao. Sao de tsy mety ty. Sao de tsy mety ty. Fa tratran'ny Apadiga. Tratran'ny voninahitra be takin'inona hoe tena zany tebe, zany mety re. Jereo migarda du corps hoe, jereo mimontre hoe Pateky, Philippe. Zay le revo zany. Zay le revona arriviste fotsiny zany matérialiste. Fa tsy mba misy zavatra makany amina zavatra hoe spirituel amina zavatra misy voataiza ao anatin'ny fanahy. Amin'ny finoanan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny anatra. Tsy ao. De mba nanoratra Monsieur le Président sao de mba tsy mety ho ianao makany Afrique du Sud. Satria ho any lobbying antsika anie mbola tsy vonona tsara ho any. Fa izao raha ohatra ianao makany de izao lazaina andreo olondreo hoe zay tsy manakana mihitsy no diny Andry Rajoelina fa aleo izy mba hody. De zay nanaovako an'le publication tamin'ny teny anglisy iny. Hoe Andry Rajoelina afaka mody tsisy manakana azy tsy hody. Sady nalefako an'ny Sadeka. Ty lazaiko anareo. Za zany nanoratra an'izay tsy namaly ny filoham-pirenena droit zany. Satria raha mamaly izy hoe ho any aho azadino fa ny filoham-pirenena zany tsy maintsy mitsindry foana ny sécuritény. Tsy manana droit mihitsy izy hamaly anahy. Na de ny sécuritény ara hoe zay koa mila fantatra hoe misy olona manko raha manao an'izany de miavona le filoham-pirenena. Tsy mamaly akory, non. Tsy voatery mamaly anao izy rehefa manoratra ianao. Surtout zavatra stratégique ohatran'izany hoe misy olona manko rehefa mahazo anao hoe tonga de avoakany amin'ny publication ho any Afrique du Sud amin'ny filoham-pirenena. Petahan'ny olona ny roquette solaire eny le avion. Tsy fantany akory hoe no izy no nahatonga an'izay. Tsika indray tsy manao an'izany na mamaly ary izy hoe ho any tsy mamoaka an'izany tsika. Fady zany. Satria sécurité. Tonga any Afrique du Sud za zany mba faly ery hoe iny fa lasa amin'ny fort dauphin ny filoham-pirenena. Tonga any amin'ny 7 alina. Io mivoaka Facebook. 7 alina ny lahady io zany sasabotsy iny tsy tadidiko. Efa any Afrique du Sud ny tovolahy. Ohatreo. Zao mihitsy ny teneko tena saly bandy. Mafy ty bandy ty. Mafy izy non seulement zay teneko tavadiko. Mafy izy non seulement ny rythme fizikany imprimé nzay. Tatsy izy de taroa izy de tatsy. Tsy reraka mihitsy izy mivady. Ty izy efa any Afrique du Sud sady neno. Mafy le bandy ty. Tady mafy lolo mafy saina. De ozy mivadika tam'izay manan'Andriamanitra izy ao anatiny ake. Tsy mitaraina reraka zany izy. Zay veo. De za tsy niteny.
Aleoko nangina fa ny andry. Mafy ny combat tao ary rehefa nandeha ny resaka tao de azonareo an-tsaina ve ty misy zavatra tena tiako amin'ny filoratsiraka mihitsy ary mba niezaka nanana ny toetra io ozy ny filoratsiraka fahadio mihitsy rehefa any ivelan'ny tanindrazanao ianao ka miresaka amin'ny olona de manaratsy ny mpiray tanindrazana aminao zay zavatra eo izy andre matoratsiraka dide tena mifadiako zay ary marina io a marina io satria ohatra hoe nisy fotoana niona tamin'ny Michael Saris zany ny consultant amin'ny banque mondiale nitondra an'io tao NEI tamina resaka projet ana scanner ny Tamatave de niresaka ny professeur Albert Zafy ratsiraka reto banque mondiale niaraka tamin'ny Richard Renaud de tonga de ozy izy ratsiraka dide non ne parlons pas des autres parlons de nous izy tena nihiratra ny voamaso ary j'ai beaucoup apprécié zao teneniko anareo ino tsara ty teneniko anareo ty ary maiza misaina sy mandinika ary voaka malagasy tonga tany Afrique du Sud a de tonga moa zany ny avion nitondra ny filoham-pirenetsika am'izao fotoana zao même pas quelques minutes après tonga ny jet privé ino tsara aniza un simple DJ qui était arrivé au pouvoir, un DJ qui habitait à Bessaretti, devant les Nitito en face des Miss Grande Dalle fils d'un piètre colonel qui passait sa journée à jouer au rami de bon matin jusqu'à tard le soir, tous les jours. La seule fortune qu'ils avaient, c'était une BMW, ancien modèle à l'époque, pour une famille de 6 personnes. Une BMW série 3. Même moi, à mon âge, déjà à l'époque, j'en avais déjà. Pour vous dire. Comment ça se fait, ouais, il y a un miracle en Tsangatao? Étant DJ, sans vraiment hoe inona ny emploi dans ma pub ve ny tena hoe mampanankarena sa niny jet sa ino firy ny vola mba tiako hidiry amin'ny fanjakana ihany hoe vu la fortune de André Rajel ho anareo any directeur général ny impôt any mba jereo hoe par rapport amin'ny impôt aloha ny fortune nananany zany manko azo atao zany rehefa mandeha ny ankety aty de évaluena le fortune defa nanana de évaluena ny impôt aloha za miteny anareo fa tsy mikôly io jet privé tompoko any André Rajel rehefa nisokatra amin'ny varavarana mercenaire ny tao anatiny mpanjaka misoaty 2 sa 3
mpanjaka an'ity le firenena hoe Eswatini. Tamo hoe Swaziland taloha zany e. Swaziland taloha satria efa niova manko ny fiantsonan'ny Swaziland zany am'izao fotoan'izao a. Efa niova mihitsy hoe ino ty izy teo? Aiza moa izy teo? Bon bref. Mpanjaka zay be mpiantso loatra kosa zany e. Mpanjaka ny Eswatini zany le izy a. Na Eswatini tsy haiko afaka manonona azy ary. Zay no tao anatiny. Ary rehefa nandeha ny fivoriana, ny olona mahita hoe io zany ty mercenaire-n'lery. De io ny tena namasipasika tao. Melo tao. Ary tena kita mihitsy provoqueny zany colonel PRRM de tena namely lery. Miasa amin'ny vola be Andrajoelina zany. Tonga de hitanao hoe jet privé iny zany le izy. Ty mercenaire ty zany ny adva. Tonga de mazava be le izy hoe ty ny adva. Ary tsara ho fantatrareo ty zany misy zavatra teneniko anareo foana. I Andrajoelina sy Mamirahavatomanga de olona fetsy. Jamais il salisse leurs mains. C'est toujours par une personne interposée. Satria ireo olona io de olona katahotra, olona sakaletaka. Tsy samy mijoro amin'ny responsabilité zay ananany. De mampiasa olona izy. Ary mahavita satria le vola efa be. Reto raha ny bloc pétrolier namidy zay ne betsaka e. Bloc pétrolier ray fotsiny eny efa 300 millions de dollars e. Mba du recul eo any amin'ny kesin'ny État malagasy any misy an'izany hoe titre minier iny fotsiny. Ny voatsinona amin'ireny grande mine ireny. Tsy azonareo eritreretina. Namasipasika tao io mpanjaka io. Zao. Adinon'lery fa lery nefa ny classé ao anatin'ny mpitondra hoe dictateur. Dans un pays qui fait 17 000 km², dont l'ensemble de la population est pauvre, sinon appauvri. Adinon'lery tanteraka. Zany hoe un dictateur qui fait ino izy teo? Qui utilise un autre dictateur. Eo mampitonga an'le hoe aza miady amin'ny olona anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Rehefa namasipasika nanao tambava tao ry. Raha tadidinareo jereo ny sary. Eo amin'ny ankaviany Ramaphosa, ny filoham-pirenena malagasy, PRRM. Avec son, za moa niteny anareo an'ity, avec son, ino ty izy teo le flegme légendaire ny Randrenirina, Michael Colonel io. Tsy miteny izy fa de nijereny fotsiny le bandy. Ka ianao rehefa miteny lavabe de un moment anao intimidé. En plus, tahian'Andriamanitra le Madagasikara. De zao misy filoham-pirenena hafa sy solon-tenana filoham-pirenena nifanatona sy niresaka tamin'ny colonel Randrenirina.
so ihany fa mahay teny anglisy le bandy. So ihany. Ary reto ny ankabezany le olona filoham-pirenena am'zao fotoana zao fa génération hafa. Ary génération mi-aspiré an'zany atao hoe libération sy indépendance. Ary prospérité. Alohan'ny zavatra rehetra de niona tam'Ramafosà aloha ny filoham-pirenena malagasy. Ary nanazava ny zavatra rehetra zao. Ary mandeha kosa izy zany izy Ramafosà. Ao anaty transition fa ianareo manao an'zany? Ie. Atoneniko anareo. Misy flyover anankiray mbola atao hafa koa ne. Tsara ho fantatrareo zany. Ary ny lalana jusqu'à tany Fort-Dauphin. Misy lalan'zay fa adiniko anatin'ny raport any. Tsisy nanao an'io fa ho vita io. Gaga Ramafosà. Kosa Ramafosà aza matahotra fa hiaro anareo. C'est gagné. Rehefa tonga tao anatin'ny fivoriana kamely io. Vavane zany reo olona io. Vavane zany. Ningavian'ny Ramafosà, président Ramafosà, i colonel hoe alao amalina azy, fenao aza miteny. De alao zay hidy huis clos ato. Fa ianao mba mivoaka kely. Ho an'ny sasany zany de vondroany. Navoaka tao anaty salina ny ino ty izy teo? Ny filoham-pirenena malagasy fa tsy nasiana nanatrika. Fa Ramafosà ny teny mazava alao amalina azy. Raikitra ataony tambaran'izy rehetra tao ty mpanjakana soa ty, Naïma Soaty, 3. Poteriny pirina. Seul contre tout. Satria reto le hafahafa zay mieritreretina zany hoe tokony hanampihan'le ry koa niembotra. Ahoany ry mandeha jety, misy saosy menga be zany ao. Niembotra pour des raisons d'éthique et d'honneur. Voninahitra zany. Et de principe koa. Teo Aziz ny taraiky. De iny ny résolution iny hitanareo iny. Ary iny raha mbola nitravahen-dralahy aty ambadika nanaovany com ndraiky koa hoe tsy maintsy fifidianana amin'ny 27 juillet. Fantatra nefa avy any amin'ny andro rajolo zany. Ahoana ny amasahanao fifidianana amin'ny 27 juillet 2027 zany? Calendrier ny mapy. Atongavana am'zany. Tena serré. Fa mainka fifidianana n'le ry satria io fivoriana any Afrique du Sud io zany tokony atao matetika am'zay la mivola oa. Kanefa tsy halan'ny volan'ny rajolo zany. De madiniso eritreretra ry malagasy avako. Olon-kafa nasiana mamely amin'ny Madagasikara. Manapotika. De andro rajolo le tsy ambadika etsy mitanisa fotsiny any Dubai. Zany ny olona eritreretin'ny sasany ho averina hitondra an'i Madagasikara. Nandresa amin'ny fahendrena. Satria de tena anisan'ny nampagaga ny reto afrikana zany hoe calme be. Il était placide. Jereny tsara. Andramany hoe rehefa miteny ianao na rehefa misy olona miteny de masony foana jereny. Avy eo izy hiteny de masony foana jereny.
Fa hitanao fa iny olona iny aveo lasa miteniteny foana. C'est la stratégie que notre président a utilisée. La stratégie du silence. De lasa nidéraptory de farany namany tokony hiadopte le ino izy teo le malveillance zay nataony. Niaccepte moa zany fa tsy niadopte. No mivadika taminy de ino izy teo se retourner contre Anlery de lasa en faveuran'ny gasy. Lasa en faveuran'ny malagasy. De ino ny résolution mivoaka tao. Tsy moramora nanao an'iny. Niasa Andriamanitra. Tena niasa izy. Ary fantany hoe ty olo ty manao ny zavatra tsara, manao ny mahitsy, ampiako ty olo ty. Tena nanampy ny filoham-pirenena sud-africaine, nanampy ny filoham-pirenena hafa, ary tena isaorana anazy ireo zany. Nandresy ny diplomatie malagasy, nandresy ny fahendrena, nandresitsika malagasy fa tandreny hoe mila mitandrina tsika satria tena danger be Andry Rajoelina raha resaka manipulation. Ary zay ny ilana n'itony fandaharana itony mba ahafahana misintona ny saintsika rehetrarehetra hoe reny mot de refondation sy ny karazan'ireny de midor zalahy de manaratsy ny frantsay. Tsy marina reny. Tsy marina. Ny frantsay de tsy contre mihitsy amin'ny ouverture ny diplomatie malagasy amin'ny rehetrarehetra. Au contraire ozy. Ndiaye Emmanuel Macron. Tsy tsika frantsay rery no vita amin'ny Madagasikara. Raha manamaivana ny asa tokony hanapitsika ny Madagasikara zany arabasoa arabatsara. Ka inona indray no tadiavinareo mihoatran'izay? De ianao indray no de izay anie izy mieritseritsy Andry Rajoelina hoe tsy araky ny frantsay fa izy ihany no ambadiky reny faiky reny. Zaza manao tena hoe zany tena hoe zazakely mba manao drafitra e. Zazakely mba manao paika nefa tsy miala tsiny amin'ny lahy Rajoelina fa tsy hainy lahy le zavatra e. Zay. Mba te hanao lahy nefa tsy. Zany le ty zavatra tsy fanao mihitsy zany e. Andeha hampiasa olona lahy de ny jet privé an'lahy no ampitoray lahy hitangenan'le olona de siriky ny olona fotsiny rehefa. Zany le matin'le poera. Amin'io sehatra ambony io tsy mipoera intsony no mikompte fa qu'est-ce que tu as dans la tête et qu'est-ce que tu as dans le ventre. Déjà dans la tête tu n'as rien. Dans le ventre tsisy ihany koa. Peut-être dans le cul. Saotra betsaka tokoa mitahian'Andriamanitra. Mandram-piona daholy nareo atao amin'ny YouTube veloma. Fa alao asiana hira ihany na izany ohatr'izany fanaovantsika veloma mandram-piona satria mahafinaritra.